Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsara ho antsika jiaby agnaty tokantragno izay mihaino sy magnaraka ny radio Faniry amin'izao fotoana izao. Isaorantsika Andriamanitra amin'ireo fahasoavana maro omenantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro izay manapirofo sy manabaribary ny fitiavany antsika. Ny didy ho antsika dia hoe tiava. Io ny lohahevitra omeny eglizantsika iainana sy hodinihina amin'ity alahady tsotra faraika amin'ny 30 mandavantaona ity. Manampy antsika amin'ny fandiriana izany ny tonikira fidirana manao hoe: aza ilozanao aho ry Tompoandriamanitra, aza manalavitra ahy, faingana anampy ahy ry Tompo mpamonjiko. Hoenointsika sy raisintsika ampitiavana ireo vakiteny masina omeny eglizantsika amin'izao alahady izao izay arahiny fampianarana ray aman-drentsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky Deutéronome. Tamin'izany andro izany, niteny tamin'ny vahoaka i Moïse nanao hoe: matahoran'Andriamanitra tomponao ianao sy ny zanakao ary ny zanaky ny zanakao. Ary tandremo ny dida mandalany rehetra nandidiako anao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho alavaina ny andronao. Koa enoy izany ry Israely ary mitandrema ny mba hanatanteraka izany mba ho sambatra sy hitombo isabe ianao any amin'ny tany hitondra-dronono amantantely araka ny lazain'ny Tompo Andriamanitra ny razanao anao. Mihaino ary Israely ny Tompo Andriamanitsika dia izy ihany no Tompo. Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo. Aoka ao amponao izao didomeko anao anio izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo isorina ny Andriamanitra. Mami quindi ianao ry Tompo, fa ianao no fialofako, no vonjenao ka afaka toko tamin'ny fatorako. Mami quindi ianao ry Tompo,
fa ianao no fialofako novonjenao ka afaka toko taminy fatorako andriamanitra maheranao ka matoky anao zahay anao ny fiterana masina ka tena tokako anao ny tompo mamiko indrindra ianao ny tompo fa ianao no fialofako novonjenao ka afaka toko taminy fatorako andriamanditra mahery anao ka matoky anao zahay anao ny landitra anao ny tany ka menikiderana anao ny tompo mamiko indrindra ianao ny tompo fa ianao no fialofako novonjenao ka afaka toko taminy fatorako andriamanditra mahery anao ka matoky anao zahay misandrinao mahery tompo ka iankinako tokory tompo mamiko indrindra ianao ny tompo fa ianao no fialofako novonjenao ka afaka toko taminy fatorako mamiko indrindra ianao ny tompo fa ianao no fialofako novonjenao ka afaka toko taminy fatorako vaky teny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina hebreo ry kristianina havana maro no natao mpisorona tamin'ny testamenta taloha satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra fa i Kristy kosa maharitra mandrakizay ka manana fisoronana tsy manam-pifandiasana noho izany koa dia mavonjy marimarina izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy ireo eny tokoa dia mpisorom-beto izao no sazantsika masina tsy manantsiny tsy misy pentina voavaka amin'ny mpanonta voasandratra avo no ny lanitra ary tsy mila anolotra sorona isanandro toy ny mpisorom-be hafa ho an'ny fahotantenany aloha dia ho an'ny vahoaka koa fa indray mandeha monja izy no nanao izany tamin'ny nanorana ny tenany dia ampy satria olona zoim-pahalemena no atsangany lalàna ho mpisorom-be fa ny tenany fianianana taorian'ny lalàna kosa dia nanendry ny zanaka izay tonga amin'ny fara-fanaperana mandrakizay izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra Alleluia, alleluia, terauni teni tukutika. Alleluia, 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 ubiuni bauzoma fali. Alleluia, 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 terauni teni tukutika. Alleluia, 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 ubiuni bauzoma fali. Umbatsika mianakavy any any tompo ho tanteraka tokoa any aiza evanjely masina nisoratany masinda marika voninahitra eo anao ry tompo tamin'ny zany andro izany
nisy mpanorodalàna nanatona an Jesoa ka nanontany azy izay voalohany amin'ny didy rehetra. Ary Jesoa namaly hoe ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: mihaino ry Israely, ny Tompo Andriamanitsika no any tompotokana, ka tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo sy amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao manontolo. Izany didy voalohany. Ary ity no faharoa mitovy amin'ny ihany koa: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo, dia hoy ilay mpanorodalàna taminy. Tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny filazanao fa tokan'Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy izy, ka ny tia azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny fanahy manontolo ary amin'ny hery manontolo, ary tia namana tahaka ny tena, dia lehibe lavitra noho ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. Noho ny hitan'i Jesoa fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olona say nanontany azy intsony. Alleluia, alleluia, tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 obeony vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 obeony vaovao mafaly. Izany ary ny teniny Tompo, dia ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ity alahady ity voalohany amin'izao volana novambra, izay volana ivavahantsika manokana ho an'ireo avatsika ny aloha lalana antsika, na dia natomboka asika azy izany omaly sy tamin'ny 1er novambra fetin'olo-masina rehetra izay nifanozo tamin'ny zoma voalohany volana, dia aneo sika amakivaky an'ity volana novambra ty ary asiaro manokanareo ny aloha lalana antsika. Marina isan'andro sika masiaro azy ireo ary miombona amin'izy ireo amin'ny Eukaristia masina, nefa ity volana ity araka ny voalaza teo no mampisongadina bebe koa an'izay fahatserovana izay, satria mamarana ny taona liturgika ihany koa isika. Sara ihany koa ary noho izany rehetra izany no mba manao zeritodika an'iny volana oktobra ny valina iny sika, fa indrindra miatrika izao synode fafito fijanonana fahatelo 3e session zao. Mino aho fefany ampelantanantsika ankehitriny ny torolalana na ny lineamento, araka izany sy fitambarana fanontaniana na devoira hoentina mody ny eny ampelantanantsika iny, fa lineamenta, torolalana, fitaovana entisika manao ny fomba fiasa mahazatra hatramin'izay dia ny mijery, ny misivana ary mikatroka araka ny lohevitra dia ny fianakaviana iglizy kely, praitapo, mifampisimbana, mifanasoa, mikasaka ny soimbonana. Araka ny voalaza sika matetika dia manohy ny canne 2024 ny ataosika mba anteraka ny fiainansika izay fankalazana lehibe izay, ka ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao. Praitaposika
ka raha piraitapo sika dia mifampisimbona mifanasoa tsara manao zery-todoka tokoa amin'izy ireny mba hahafahasika makalesona ary indrindra amahatra ny finoansika. Volana oktobra no mivalina, volan'ny rozery no tapitra fa ansoina sika anoy eo anivon'ny fianakaviana ny fanaovana ny rozery. Asa akory ny feasika amin'izany fa indrindra miatrika izao synôda izao, synôda eto anivon'ny diocese sy synôda eo anivon'ny eglizy eran-tany. Ka ny lohevitra raha teo moa araka ny fantatra sika dia mifanozo mba ho eglizy miaradia miaradalana amin'ny fiombonana, amin'ny fandraisana tanana, amin'ny fanirahana. Ny eto amin'ny diocese eglizy velomin'ny batemy miombona miaradalana kazary missionnaire tabernakla velona. Ao anatin'izany rehetra zany no anoloran'ny eglizy amintsika amin'izao alahady faraika amin'ny telopolo mandavataona izao ireo vakiteny telo izay azo lazaina fa mametraka ny fototra maha kristianina sika sy ny anjara toeran'ny fivavahana amin'ny fiainansika andavanandro ary mifanaraka sara amin'izao synody tanterahisika izao indrindra. Sinona tokoa ny lohevitra tiany eglizy hodinisika amin'izao alahady fa telopolo ray amby mandavataona izao sady alahady voalohany amin'ny volana novambra ity no mampiditra sika amin'ny famaranana ny taona liturgika ho isika teo ka mitondra atsika amin'ny fankalazana ny Kristy mpanjaka fa ny fitiavana. Io no ahafahasika mampivelatra ny fifandresasika amin'ny tontolo telo mamaritra ny mahaolona sika ho sika. Indrisy nefa araka ny averimberisika matetika sy mba io fifandraisana telo io dia ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainansika dia ny zavaboary sy mba tantera ny fifandraisasika samitsika eo amin'ny tontolo mpiainansika, eo amin'ny sosialy mpiainansika sy mba ny fifandraisasika amin'Andriamanitra dia ny tontolo mpinoana ka ny anarenana an'izany rehetra zany no ezaka ataosika amin'izao synôda izao ka ny fiainana ny fitiavana miainga avy amin'ny finoana entan'ny fanantenana nenty Kristy nandesiny rasy no ahafahatsika manarina indray ny tranobe iombonana efa irodana ankehitriny no nietraketraka sika olombelona ihany. Mila fampihavanana vaovao sika, ilay fampihavanana nentin'ny Kristy, fihavanana izay nasongadisika tamin'ny Cannes 2024 araka ny averimberisika matetika sy tanjona ny fankalazana fa dingana lehibe anampy isika iroso amin'ny tena fihavanana, ilay fihavanana sady kristianina no malagasy ka io no fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao satria ahatonga sika ho piraitam-po ka raha piraitam-po sika dia mifampisimba mifanasoa mikasaka ny soiombonana. Io ary ry kristianina havana no ezaka lehibe ataosika amin'izao synôda fizanonana fahatelo izao troisième session isika izay nolazaisika ho fiainana mivantana izay nankalazaina tamin'ny Cannes. Eo amin'ny kiondalana lehibe tokoa ary sika ankehitriny amin'izao fanatanterahsika ny synôda izao ka mila fiovana goavana, mila fomba fijery vaovao. Izany no ilaina ny fahaizana amin'ny fampiaina sy fahaizana mijery ny zava-misy na hoe signe de temps araka ny averimberisika ihany koa. Matetika ny hevi-diso manjoa sika momba ny fivavahana dia mihevitra sika fa fanatanterahana ny fomba fivavahana toy ny vavaka isan-karazany, ny sakrifisy, ny pelerinage, ny fanaovana dévotion isan-karazany no ataosika hoe mivavaka. Marina ary anisan'ny fivavahana ireny ary fitaovana manampy isika amin'ny fivavahana fa sy reny no tena fivavahana, ny fototra ny fivavahana fa natanterahana sy ny fahafantarasika ny didin'Andriamanitra fosiny na ny sakramenta ka mahatonga sika ilaza vitan'izao vita raziaby sy ampy ireny ny tena fivavahana dia ahatonga sika anana izay fifandraisana mirindra tsara izay ka ho kristianina mpanaradian'ny Kristy sika, Kristy mpiarabelona amin'ny olona kazary EOV missionnaire velomin'ny batemy kazary tabernakla velona ary dia io no ezaka alalintsika amin'izao synôda izao ka aokarisika hovonina amin'izany ka iroso andalina hoe ahoana ny fomba ahafahasika mandrindraindray ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, mandrindraindray ny fifandraisasika samitsika ary ny fifandraisasika amin'ny zavaboary
ka ny fototra n'izay rehetra zay nefa aoka hazava amintsika dia ilay voalazan'i Jesosy ao amin'ny evanjely dia ny fisipoka ny fivelomana an'ireo didy anankoroa izay midika zavatra iray ihany hoy Jesosy dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana amana. Izany ny foto-kevitra amin'izao alahady fa 32 amby mandavataona izao ka oka ho sapasika tokoa mba ahafahasika mitondra amin'ny izay tena fihavanana sady kristianina no malagasy matimatesasika. Ny vakiteny voalohany ary ao amin'ny bokin'ny Deutéronome dia mametraka asika ny lalana sy ny fototra ary ny loharano ahafahantsika miaina n'izay fitiavana izay. Hoy ny Deutéronome, menoa ry Israely tsy afaka hifankatia tokoa raha tsy misy ny fienoana. Ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha dia sy mba misy ny fihekempinoana tononona toy ny mahazatra asika amin'izao vaninandro iainantsika izao, fa ny fienoana sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no fanehoana ny finoana iainan'izy ireo. Tsy mitandregny fotsiny fa mampiditra ao am-pony tenin'Andriamanitra tahaka nataon'ny Masiny Maria nitahiry izany rehetra zany tao am-po. Ny loha laharana voalohany eo amin'ny fiainam-pivavahana nampianarin'Andriamanitra tamin'ny vahoakan'i Israely ary dia izay fienoana izay, ary izay no tondra ny tena fifankatiavana. Toetra tsy maintsy ananan'ny mpivavaka rehetra zany ny fahaizana miaino an'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra, mahay miaino ny manodidina, ary izay ny mampiova ny fomba fijery sy ny fomba fifandraisana. Ny manimba ny fiainansika dia ny tsy fahaizasika miaino matetika ka mikorontana ny fiainana. Marina maro ny manana écouteur ankehitriny ary mipetraka amin'ny sofina ary miangeza sy ny sisa nefa tsy afaka miaino isony vokatry n'izany écouteur izany satria ny tenany ihany no afarany no henoiny. Écouteur no maro fa tsy piaino, nefa ny dikany hoe écouteur dia piaino. Mifanohitra amin'izany zany ny zava-misy noho ny fandrosoana diso toerana. Aza gaga ary sika raha simba ny tontolo iainantsika satria tsy misy isony ny fahaizana miaino, sy mifampiaino isony isika fa miaino ny tenansika, izany hoe ny fitiavan-tenantsika. Hitasika zany amin'ny fiainan'ny fianakaviana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny firenena, amin'ny adilay politika isan-kalaza. Mila fahaizana miaino ny androsika izao satria zany ny fototra ny fifandraisana. Tsy mahay miaino ny tontolo iainana isony sika satria tadiavisika ho fitaovana ho asika ny tontolo iainana ka ataosika azahoana ny filana fotsiny ka potika ny tontolo iainansika. Ny tontolo mpinoana dia simba koa noho ny tsy fahaizasika miaino ny afatr'Andriamanitra ka mikorotana ny fiainansika. Io fahaizana mifampiaino miaino ny hafa sy fahaizana mijery ny manodidina io no exercice tsy maintsy ataosika amin'izao synôda izao, fa indrindra ity synôda fijanonana fahatelo izay mifantoka manontolo amin'ny tontolo fiainansika andavanandro ka ahafahasika mandinika inona marina moa no tena manapotika azy ary ahoana ny tokony ary tsy maintsy anarenasika an'izay fifandraisasika eo anivon'ny tontolo mpiainasika, ny fifandraisasika samitsika zany. Ny dingana faharoa amin'ny maha-kristianina ka tonga sika hoe ove missionnaire, ho tabernakla velona, ho Kristy mpiaravelona amin'ny olona dia ny fitiavana ny namana. Zay azo lazaina fa fisipoka volamena ho an'ny fiainansika araky ny voalazan'i Jesosy tamin'ilay mpanorandalàna nanontany azy ny mety voalohany amin'ny didy rehetra. Dia ho indrindra Jesosy ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: mianoa ry Israely, ny tompo Andriamanitsika no an'ny tompo tokana, kotiavo ny tompo Andriamanitra amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo sy amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao manontolo. Izany ny didy voalohany. Ary tia ny faharoa mitovy amin'ny ihany koa: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Sy misy tidy lehibe mihoatra noho ireo. Dia hoy ilay mpanoradalànao tamin'i Jesosy: tsara izany re mpampianatra, marina indrindra ny lazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy hafa-tsy izy, ka nity azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny fanahy manontolo ary amin'ny hery manontolo ary ny tia namana tahaka ny tena dia lehibe lavitra noho ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. Dia hoy Jesosy: sy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao rehefa namaly an'ilay mpanoradalàna.
raha te hita ny fivelarana amin'ny tontolo mpiainasika ary sika amin'ny tontolo iainasika amin'ny tontolo mpinoana raha te ho taranaka mpanorona tokoa isika ka eo anivosika amin'izay ny fanjakan'Andriamanitra dia anisan'ny fisipoka fototra fisipoka volamena ny filazana azy amin'ny fifandraisana ny fitiavana ny namana tahaka ny tena. Izany no nahatonga any Gandhi mpitaritolona indianina malaza izay nampianatra ny momba ny non violence, izany hoe sy nampiasa ny herisetra na oviana na oviana. Rehefa nahita ny tenin'i Jesoa izy dia vakivava nilaza hoe izao sianao dia toy ny tena iray ihany ka sy afaka manisy raha sy anao aho raha sy efa nandany tenako, nefa izaho sy afaka andany tenako. Noho izany izay tianao atao amin'ny tenanao noka tanterainao amin'ny manodidina anao. Vokatra izay miova ny fifandraisana satria afaka mifampiaina, ary rehefa afaka mifampiaina dia afaka mifanakalo hevitra, ary afaka mifanakalo hevitra dia misy ny fifandraisana. Raha tianao ho sara ary ny tontolo iainanao dia sy anao tevy ala ianao, sy andoro tanety ianao, sy amelona motra fa hikolokolo, sy anasara ianao ka hamboly kakazo. Raha tianao hilamina ny fiarahamonina misy ianao dia oka ifampiaina, ifankatia amin'ny manodidina anao. Sy ampiny mity namana tahaka ny tena fotsiny satria toy ny tena ihany no jerena, fa ao amin'ny testamenta vaovao mampianatra i Jesosy manao hoe mifankatiavanareo toy ny tiavako anareo. Ataovy izay nasaiko ataonareo. Dia sinona izany fa nanasa ny tongotra izy ireo izy ka dikan'izay izy izay nasoina hoe mpampianatra dia nanohy, ary dia izay koa ny lalana ahafahasika manova ny fifandraisasika samitsika eo anivon'ny tontolo mpiainasika. Io tontolo mpiainana izay azakan'ny herisetra io raha manompo dia afaka mifampitsimbona, afaka mifanasoa ary mikasaka ny soiombonana. Ka io no ezaka ho alalintsika amin'izao sinôda fizanonana fahatelo izao. Sy ampy izany ny fepetra sy ny fanatanterana ny didy fosiny, fa ho ansika kristianina dia aoka fa tahaka ny Kristy manompo ary mafoy dia fitiavana maimaim-pona sy misy takalo no filamatra hoentina manatanteraka ny fifandraisasika. Mba ho tanteraka tokoa izany, mba sy ho nofinofy dia mila mibebaka isika. Matetika ny fifandraisasika eto amintsika, fa indrindra rehefa miresaka politika, ny mpifaninana dia zary mpifahavalo ka mifanelikilika ka sy hita isony izay hoe fanorenana ny tranobe iombonana. Kanefa raha te hanorina an'izay tranobe iombonana efa tadirodana izay isika dia oka hanorina fihavanana sady kristianina no malagasy, fihavanana marina sy misy fiasaram-belafisia. Amafisin'ny taratasy ho an'ny Hebrio izany rehetra izany satria i Kristy no tena mpisorona sy manam-paharoa, ka nohon izy mpisorona sy manam-paharoa ka vonina mandrakariva mampianatra sika amin'ny fiainana andavanandro no ahafahasika ametraka an'izay fifandraisana vaovao izay. Ka aoka ho tahaka ny masindahy Paoly isika araky ny afatry ny masindahy Paoly amin'ny taratasiny. Raha ampiarina amin'ny fiainana andavanandro fa indrindra amin'ny fiainam-pirenena izany rehetra izany dia azo fitinina tahaka izao. Sy fitiava-tanindrazana ny dikany hoe patriotisme andrasasika rehetra amin'izao, fa ny tena dikany hoe patriotisme dia fahafoizana amin'ny tanindrazana. Ny fitiavana tanindrazana dia nasionalisme fosiny, fa ny patrioty dia izay mahafoy tena ho an'ny tanindrazana. Io indrindra ny sy mbola misy eto anivosika, maro ny milaza tia tanindrazana fa visy ny mahafoy ho an'ny tanindrazana. To fanangonana aza no misy, mila zake ny androsika izao. To indro ny ansasaky ny fananako omeko ny mahantra, ary raha misy zavatra olona nalaiko sy andrariny dia onerako inefatra oatra azy. Mila zake maro izao andro sika izao. Ry kristianina havana, ireo no foto-kevitra tolotra ny eglizy amintsika amin'izao sika manomboka ny sinôda izao. Ka raha ty sika ho tena mpanorona tokoa isika dia oka hivelona ireo afatra ireo. Aoka hay ifampiaina, oka ho vonina hafoy, oka ho fitiavana sy misy takalo, fitiavana maimaim-pona izay nambaran'i Jesosy sy nampanariny ansika, ary indrindra nasehony tamin'ny lalan'ny fanolorana ny tenany teo amin'ny hazo fizaliana. Satria sy mba manao demagogie Jesosy, sy mba mpanao kobakambava, fa izay
nambarany dia niainany tokoa ka ny lalana izorasika dia ny fanompona tahaka ny nambarany Gandhi voandrenesika teo, ny fikatsahana ny soa sy ny sara ho an'ny hafa ary atao zany andresena ny rasy mikasaka mandrakariva ny soa-iombona sy ny soa ny be sy ny maro ka amin'izay miova ny fifandraisana. Ry Jesosy Tompo, atoronao anay fa tokana ny lalam-piainana dia ny fitiavana ary indrindra ny fitiavana an'ireo osa sy malemy ka ampio ary izahay andesy ny fitiavan-tenanay, andesy ny fialonana mahatonga anay mifanilikilitra mifanapota ka ampio izahay anokatra ny fonay ahay eno manodidina anay, ampio izahay andesy ny avinavina ka iombona mandrakariva aminao ikasaka ny soa sy ny sara ary anatanteraka ny mariny eo amin'ny fiainanay. Masiny Maria reny eo ny volana Oktobra ny tapitra fa ny fiaraha-mivavaka aminao fa indrindra amin'izao sinode izao mitoetrany eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely. Matokony mivavakao izahay mba ho senakla tokoa izao sinode izao anay. Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao, arovy izahay sy ho lavo amin'ny fakapanay ny fitiavan-tena, ny avinavina ny fialonana fa hikasaka mandrakariva ny fitiavana mahafoy anorina ny eglizy olo velomin'ny batemy ka zary tabernakla velona. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver.